toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio rombao ireo teny fikasana mendrika anao malagasy. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hamonjy ny Israely rehetra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaky amby folo andiny fahaenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any Ziona ny mpanafaka ary ampiala ny ara-tsi-panahiny amin'ny Jakoba izy. Fanekena nataony taminy izany. Araka ny voasoratra amin'ny Hebreo toko fahavalo andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izao ho andriamaniny ary izy ho oloko. Mendrika ao amin'ny malagasy ao amin'ny Kristy izany. Araka ny ao amin'ny Galatiana toko fahatelo andiny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha any Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Mino ary enden'izao ny fifohazam-panahy. Vavaka isika, raha eo, tsy ampidina taninay intsony izahay ary tsy avelanay raha tsy lasanao tanteraka ny taninay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.